miarabantsika rehetra tonga sondray ato amin'ny fandaharana alo resahana anao sehatra amin'ny ity aliny alarobia 2024 ny volana novambra 2024 ity omena ny vehivavy ny sehatra eo amin'ny ity alina ity dia asaina ianao anaraka an'izay fandaharana izay hatramin'ny farany ety ampiandohana dia apatsefina isika fa azosika atao ny manaraka ny fandaharana ao amin'ny page Facebook Record Madagasikara dia asika toy ihany koa ny mizarana izany na mametraka ny hevitritsika ma olom-pirenena raha toy ihany koa isika ka maniry ny anao hevitra dia azonareo atao ny miantso ny Record Madagasikara manontanytany mahakasika an'izay izay no ela fa ny vahin'ny fandaharana amin'ny ity alina ity dia Ramatoa Arifina Rahelsoa izay mpanao gazety vehivavy no sady mpisehatra amin'ny lafiny politika ihany koa hita matetika amin'izay fanehoan-kevitra izay iresaka isika mahakasika an'izay fangatahana nataonareo izay fa mialohan'izay aloha dia miarahaba anao tonga sy eto amin'ny plateau aleo resahana. Miarahaba ny manao koa izany amin'izao fandaharana anao aleo resahana anao sehatra eto amin'ny Record Madagasikara dia faly miarahaba amin'ny mpijery rehetra manerana ny nosy hery hatrany ampita sy mijery ny tambazotra tserasera izany amin'izao fotoana izao. Efa somary natsidiko kely teo ihany fa antony fahatongavanao eto amin'ny fandaharana amin'ny ity alina ity dia nisy fangatahana izay fangatahana fahazon-dalana moa izy io nataona vehivavy mpanao politika solotsotra maro ny vondrona tamin'ny 20 ny volana novambra lasa teo naterina teny anivon'ny prefecture izy io. Inona ny votoatiny izay fangatahana nataonareo izay? Voalohany indrindra aloha dia miondrika mpanajana izany izay vehivavy amin'ny alasanan'ny vehivavy mahery fo mpitolona ho an'ny tanindrazana ny nidony sady mpanakanto noho ny fahalasana izany izay tao anaty nampalahelo tena nampalahelo izany ilay satria nikatra mandra-pahafatiny io vehivavy io amin'ny zavatra tsy nataony izany satria noho ny fitiavany ny tanindrazana nahatonga anazy nikatra. Dia miondrika mpanajana izany satria tena alahelo izany ny anay alahelo ny anay vehivavy za tsy miteny vehivavy inona fa tena vehivavy mihitsy amin'ny zavatra hoe miantra amina vehivavy renim-pianakaviana efa 80 taona latsaka izy manana ny taranany nefa dia reniny hafarany zavatra mitondra avy ny voninahim-pirenena izany na tamin'ny zavakanto tamin'ny rehetrarehetra satria mpanjaka ny Saleka izay izany fahafantarako azy dia izay izany noho izay antony izay indrindra nahatonga ny vehivavy nisy miforona izay hoe andaontsika mba hiompina alahelo amin'ny namantsika hoe vehivavy dia ny antso mifamorivory teo izany izay dia nitapaka nandritra izay hoe andaontsika hanao hiompina alahelo amin'ny farany izany hanao ny adidintsika satria any Anosy be izany moa Elvila lavitra izany tsy tonga izany sarotra na ny fiara tongavana na ny fotoana izany atongavana moa mbola tsy fantatra koa izany ny fotoana hoe andevenana anazy izany dia nataona aloha izany ilay izy izahay izany tsy hoe anao fotsiny amin'izao fa nisy izany ny antanatohatra nalehanay hoe alohantsika andeha ho any prefecture n'Antananarivo mba hoe na dia fahoriana aza fahoriana izany inge tsy mametry izany tsy izy hoe hoany fa tonga tampoko izany an'Andriamanitra ny aina dia nefany izay izany na dia nisy ary izay dia hoe andaontsika andeha ho any préfet hanatitra taratasy dia nanatitra taratasy tany izany izay ny tamin'ny 20 volana novambra teo dia naterina moa izany izy dia voaray an'zareo soamantsara dia hoe raha ny 20 volana nareo tonga aty maka ny valiny dia votoatin'ilay anina araka ny fanontanianao tao hoe izay izany efa niteneniko hoe anatitra voninkazo izahay any amin'ny Tsangam-bato ery Ambohijatovo eo izany Tsangam-bato mahery fo eo tsinona dia eo izany no hitanay izay ny fantatry ny sainay fa hoe mety dia nandeha izay nandehanako izany hoe izay izany ny taratasy ny soratanay hoe anatitra voninkazo izay dia manao akanjo fotsy dia manao kasibosy maintimainty izany izay izany mba hoe mariky ny fisaona dia izay izany nampatonga anay izany nandeha tany. Nanahoana ny valiny izay fangatahana naterinareo teny anivon'ny prefecture izay? Ny valiny aloha izany dia izao hoe nampalahelo tsy napozinay izay tsy nanapo mihitsy fa tena hoe nananteny izay hoe omena tanteraka izany malalaka izany satria izay tsy taona olona hoe hidina an-dalambe tsy nitaona olona hoe hanao inona fa tena hoe firaisampo
tena firaisampo zany aminazy. Eo koa zany a be da be le resaka ohatra lasa nitradim-poko le zavatra zany lasa nisy resaka foko de hoe zany vehivavy zany atao tsika ampiray hoe tsy misy an'izany fa iray malagasy tsy misy hoe avaria tiana avaria de hoe iray malagasy fa tsy tokony ampidirina amin'izay de zay nampatonga hoe ame ohatra tsara zay zany a amin'ny kanjo moa zay teneniko anao hoe nampalahelo satria tsy nomena valiny zay fa rehefa izy ena zany le izy milavina zany hoe amin'izao fotoam-pifidianana zao a tsy azo atao mivorivory amin'ny zavatra rehetrarehetra na inona na inona. Dia taorian'izay fandavana izay a sao kosa misy idirany hoe tsika fotsy satria nareo teo niteny hoe anao akanjo fotsy anao cache-bouche ihany koa sao dia misy idirany hoe tsika fotsy na hoe collectif des candidats ohatra ao ambadika izay a mety hoe hitarika vahoaka no anton'ilay fandavana avy amin'ny préfecture. Zay aloha tena tsy nanana eritreritra an'izany tsisy eritreritra hoe zay nampatonga hoe nareo candidat reo tsy mahafantatra n'izao zavatra hoe ataonay izao tsy mahafantatra fa eny amin'ny aina aman-jany izy dia mitovy amin'ny rehetrarehetra hoe hay hoe misy an'izany tsy nanapo an'izany reo fa tena hoe inisiativanay vehivavy mihitsy n'izany hoe izay zany no mitady ny hevitra hoe tsika tsy hiandry an'izany hoe politika ary ty tsy atao politika mazava be fa tena hoe dia nanao akanjo fotsy inona moa ny anaovana rehefa mandeha rehefa ohatra ka misy mifaoriana akanjo fotsy na akanjo mainty nefany akanjo fotsy zany mariky ny fahadiovana vehivavy dia eo koa ilay fitondrana voninkazo izany fitondrana voninkazo izany tena zava-dehibe mihitsy zany na raozy iray raha hoentin'ny olona iray tokony tsisy izany fanatsakatsaka izany rehefa moa aty amintsika tsy haiko intsony tsy tehiteny intsony fa tena ohatrany hoe vahoatra zany ny lela amin'io satria ianao koa zany misy an'ilay fahorian'olona dia sarotra ny tenen'ilay izy. Nisy ve nefa ataontsika hoe fifanakalozana na fifampirisahana tamin'ny refesa hoe avy hatrany dia izay valiny izay no namen'izy ireo sao dia hoe tsy nazava ohatra ny fangatahana sa tena voarakitra mazava tao anatin'ilay taratasy ny fangatahanareo vehivavy. Fangatahana zany aloha tena nazava be hoe hanatitra voninkazo dia nefa koa tsy nionona tamin'izay zany ny vehivavy fa nisy nandeha tany zany tamin'ny alarobia tamin'ny talata zany hoe alaotsika andeha hoany mihitsy dia efa no rehefa koa zany tady an'izay resaka izay hoe alao mifampiresaka dia mifampiresaka zany dia izay niverina tany zany ireo vehivavy ireo nanazava hoe ohatran'izao ilay zavatra ataonay kanjo moa izay zany iny moa no navaliny tsy haiko hoe tsy azo hivarosana ve iny zavatra iny dia izay ny vehivavy koa moa zany tsy mila herisetra izay zany tsy herisetra ny tediavinay tena tsy hoe andeha hanao hoe herisetra na inona fa tena hoe tena hoe firaisampo araka ny efa naveriko teo foana zany izay zavatra hoe mariky ny firaisam-pirenena izay zany ilay izy dia izay tsy mila herisetra tsy ny heritreritra n'izany mihitsy izay hoe hitady herisetra na ny hoe hetsika fotsy hetsika fotsy nge manana ampitarika anazy manana ampitarika izy ary izy tena manana ny anazy manokana mihitsy. Dia taoriana izay fandavana ny avy eo anivon'ny préfecture izay ina zany fanapahan-kevitra no raisinareo vehivavy ny amin'ny hoe anehoanareo an'izay fiombonana sy firaisampo tamin'ny ampanakanto ny nidony izay. Izay vehivavy zany efa zavatra efa nitenenay ireo dia tsy azona emorana fa nitady ny hevitra izay dia reny hitanareo reny ny zavatra nataonay hoe ahafahanay zany manao firaisampo amin'ny nidony sy ny fianakaviany eto zany izay fianakaviany zany tsy fantatra izay tena hevitry ny fianakaviany aloha fa izy tsy nataonay hoe anararaopaty izay averiko foana izay tsy manararaopaty fa ny malagasy dia rehefa misy ny fahoriana dia tena hoe miaraka mihitsy amin'ny zaka amin'izany fahoriana izany dia izay fihetsika nataonay izay hoe misy manko sao dia miteny hoe fianakaviana nge mety tsy manaiky ianareo anao anio koa dia izay zany tsy manana heritreritra an'izay fa fomba malagasy zany hoe miara-miory tsy afaka andahana izany nizaniza fa izay ilay fomba soatoavina malagasy zany izay efa nisy hatramin'izay aleo raha tsy manao fifaliana toy izay hoe zany hoe fahoriana tamin'ny covid ary nge nampalahelo satria tsy amin'izany ianao tsy afaka namangy raha nisy ny maty satria noho ny aretina fa izao tsy misy aretina tsy misy ninina dia fampisehoana zany amin'ny hoe mahamalagasy zany izay zavatra izay. Dia nisy fotoam-pivavahana izay nataonareo vehivavy tsy niantsoana nizaniza nisy ihany koa ny fanaterana voninkazo ana solotena vitsivitsy tao anatin'ny filaminana tanteraka
amin'nambaranao teo hoe ny vehivavy tsy mila sotasota, tsy mila herisetra ihany koa, mety misy hoe afatra ve tianareo vehivavy nanao n'iny fangatahana iny sy nanao ny hetsika rehetra natotosan'izay ho ampitaina amin'ireo tompona andraikitra izay mpandray fanapahan-kevitra indrindra fa ny préfecture izay nandefasanareo n'iny fangatahana teo iny. Za aloha dia tena misintona ny saininy ao amin'ny préfecture-n'Antananarivo tokony ho dinihana ihany ny zavatra rehetra. Tsika tsy maina fa lena. Fahorian'izany tena mila hoe fiarahamientana izany andriamatoa préfet sy anareo fanapa-kevitra rehetrarehetra mihitsiny. Tsy mahametsiny anareo izay satria nareo ambany lalàna. Izay angamba ny azonareo tenena tsy avy aminay izany fa misy olona ao amboninareo. Dia nefany tokony mba isaina sy mandinika hoe ahoana ity Madagasikara ity ve izany tsy afaka hanaovana ninona mihitsy na fahoriana io na fifaliana io na inona fa dia ho didy-jadona ve ny petraka eto amin'ity tsika ity dia hiety ve izany tena hoe hiadana sy finaritra ve Madagasikara amin'izany zavatra tenenareo izany. Eto izany dia misintona foana ny saina hoe mila lamina ity Madagasikara tsika ity fa tena raha fahoriana range hanaovana an'izao izay tsisy resaka hidirana resaka politika fa ny politika izany hafa mihitsy izany ny fipetran'izay ary tsy hidiranay izany mikasika an'izay. Fa izay vehivavy aloha mpisehatra amin'ny resaka politika afaka manao politika anay rehetrarehetra izay misy anay izay. Fa ity ihany ity tena nataonay mihitsy hoe tika tsy hidirana resaka politika fa aleo ity tena ataontsika hoe amin'ny resaka hoe fahoriana sy mahaolona aferimberiko foana izany izay zavatra izay. Fa dia misintona ny sainareo mpanapa-kevitra tompam-pahefana izany mba dinio ihany ny zavatra sy avoakanareo fa zavatra kely ange dia manimba zavatra amin'ity fiainana ity. Somary resantsika kely rarotina fotoana na dia hoe natokantsika manokana iresahana n'iny tranga iny ity anio ity fa ianareo vehivavy araka nambara teo mpisehatra eo amin'ny lafiny politika na tsy tena hidirantsika lalina raha ny votoatiny hoe tolona hitolomanareo tsirairay aby satria mety samy manana ny faharesan-dahatra ireo vehivavy rehetra ny vondrona tao anatin'izay fangatahan'izay fa hoe aiza ny fahitanareo ny anjara toeran'ny vehivavy tokony ho raisin'ny vehivavy manoloana an'izao fiainam-pirenena misy amin'izao fotoana izao. Vehivavy maro anisa. Izay ilay tenena ao amin'ny baiboly raha misy hoe me vehivavy endry aho andrenako firenena vanina. Noho izany indrindra izany tsika manana ireo taranakitsika ireo dia tsika ange ho vita ihany. Fa mijoroa tsika vehivavy izany manongo izao hoe hiditra amin'ny resaka raharaha politika fa tsy hoe anonareo dia aleo izay ihany ny anao an'io. Fa tsika maro anisa be. Eo amin'izay maro anisa izay manana ny sehatra hitondrahana hoe hisy vokatra eto amin'ny firenena izany hampandrosoana anjara-biriky hitondrahana ny firenena. Fa mila tena hoe fiovahampenitra mahery vaika aloha izany amin'ny lafin'ny politika izany eto hoe mba mila jerena ihany hoe io any an-dafy afaka manao izay afaka miteny ange ny olona milaza ny heviny raisinao iny mba hoe hanatsaranao an'ilay fitantananao fa tsy hoe fahavalinao daholo izay miteny dia diso daholo izay tenenareo fa ny anay ihany no mety. Eo izany ny tena hoe hidirantsika vehivavy izany amin'ny lafin'ny politika fa tsy hoe hipetrapetraka fotsiny dia hitaiza zaza sy hanoraraha any an-trano fa tena tsika maro anisa mila tsika amin'ny firenena. Na tamin'ny sehatra ny fifidianana teo raha naiza mihitsy izany ny sehatra ahitana dia hoe maro anisa ny vehivavy mety misy vehivavy ihany izao maheno antsika sy harifina amin'ny resaka eto dia te hisehatra amin'izay resaka fiainam-pirenena sy politika izay fa mety matahotra aloha voalohany indrindra amin'ilay resaka hoe faneho-kevitra sy ny sisa mety misy ihany koa ny karazana tsindry maro isan-karazana na eo anivon'ny fiarahamonina izany na eo anivon'ny faneho-kevitra amin'ny ankapobeny mihitsy. Ianao mpanao gazety araka ny nambara teo maneho hevitra matetika amin'izay lafin'ny politika izay raha misy torohevitra omenao an'ireo vehivavy ireo ny amin'ny hoe aiza ny ahoana ny fomba andraisany andraikitra miainga avy eo amin'izay misy azy amin'izay hoe mahavehivavy azy izay amin'ny fiainam-pirenena iny izay torohevitra omenao izay. Ny torohevitra aloha dia fialana amin'ny tahotra. Ilay tahotra aloha izany esorina mihitsy satria raha vao manjaka ilay tahotra tsy zavatra vitantsika. Dia midira amin'ny lafin'ny politika dia hidira ohatra hoe misy izany ny fifidianana. Fifidianana ohatra hoe président république moa iny tsisy izany ny vehivavy na ray ary. Fa ohatra hoe aty amin'ny commune resaka député, sénateur mila mitsofoka tsika hoe satria tsika vehivavy izany
fa misy koa aloha ny vehivavy tena danza be zay le fitenena hoe tsika vehivavy tena kovavy manena fa tokony ialana izay zavatra izay manomboka izao fa tena hoe alaina ambony alaina ambany amin'ny fanapahan-kevitra izay raisina fa tsy hoe izay tiako ihany ny atao ary izay teneniko ihany ny atao fa mba jerevo ny hafa. Ao anatin'ny fiandrasana ny voka-pifidianana isika ho resantsika fo kely fotsiny mamaraparana ny adihevitra fanehoan-kevitra raha teo ao anatin'ny hoe fiandrasandrasana izay voka-pifidianana izay isika fahitanao manokana ny fizotra ny fifidianana teo raha ny fahitanao azy amin'ny mampanao gazety sy ny fahalalahany fanehoan-kevitra ho antsika mpanao gazety ny famoaham-baovao taorian'ny fifidianana. Za zany aloha mahita mihitsy tamin'ilay fifidianana fa vitsy ny olona mifidy nefa ny gaga tena lasa tafakatra ambonimbony ihany le tapahavitihana zany amin'izao dia eo zany mila hoe tsika mpanao gazety koa moa zany tsy afaka tena mitsofoka any mitrandraka an'ilay vaovao zany fa ohatran'ny hoe izay tenenina fotsiny ity senia tia mivokatra androany dia iny tanterinareo fa ianao tsy afaka mijery tena hoe tsy kilo an'ilay zavatra amin'ny tena hatrany amin'ny tena hoe ahafahanao mamoaka an'ilay izy dia ilay fahalalahana zany mbola eto amintsika aloha tena mbola lavitry ny afo ny kitay zay zany no tiako tenenina fa zay mapetipety ihany no mila hoe avoaka fa zay tsy mapetipety zany dia tsy avela avoaka izay dia eo zany izay foana ilay teneniko hoe mila na tsika mpanao gazety raha mila tena hoe mila asiana concertation angambany asiana resaka be hoe satria tsika koa nge misy ny ady ao anatintsika misy satria lasa le patron de presse zany lasa rahantsika ny zavatra izay tenenina tsika nefa manana ny hevitrintsika dia eo amin'izay mihitsy mila amboarina hoe tsy aloha hoe tena afaka mamoaka ny vaovao marina tsika dia izay ataon'ny hafa ny famakafakana rehefa avy eo afaka atao iny fa afaka mandeha atraizatraiza hatrany amin'ny ministera hatraizay foana nefa teneniko zany hatrany mpanao politika rehetrarehetra fa tsy hoe rehefa ianona no miteny dia tsy atsoky ny ary rehefa ianona rehefa zamana azatsoina mihitsy ny ary rehetra ihany no mandeha dia izay zany ny tena olana fa za zany mahita hoe ohatran'ny record zany aloha teneniko foana hoe nareo eo amin'ilay hoe mamoaka ny vaovao rehetrarehetra tia alefa daholo zany rehetrarehetra mba hoe atsara n'le vaovao mipakany amin'ny olona fa le fahafahana miteny zany na ho an'ny olom-pirenena na ho an'ny mpanao gazety sarotra amin'izao satria vao miteny zavatra hafa ianao tonga dia miandry ianao ny fonja dia eo ny tena mila hoe mpitondra firenena sy ny tompom-pahefana io fonja io anefa tsy ho feno mihitsy natao feno anina ary fa le izy zany tsy io mihitsy ny zava-dehibe fa io mahay miainao foana tsisy hoe migadra mandra-pahafaty zany dia ao foana fa le izy mila jerena ihany hoe fahafahana miteny zany tena hoe fahafahana tena hoe zava-dehibe amin'ny raha ianao mahazo fahafahana zany za zao mivoaka tany am-pigadrana afaka tany tena ohatrany hoe tena nisy zavatra fifaliana lehibe zany nahazo anazy tamin'izay hoe manana fahafahana zany ianao tsy mbola tena misitraka tsy mbola misitraka tsika aloha za hatria zao ane zao ny CSS zao iny vao misy fanamarana ataony dia vao antso any amin'ny brigady dia izay zany hoe misy tombotsoa antsika avy eo miantso olona manao an'izany ny député atao ohatran'ireny samby dokotra ohatran'ireny ireny nefa ny olona voafidim-bahoaka dia mila jerena daholo zany zavatra zany hoe mampety an'ilay fanjakana ve zany mahatsara ny fanjakana ve zany zavatra atao zany izay foana nisy tomana an'izay za kely tia miteny an'izany fa asa raha ho tsapanareo izay zavatra teneniko izay tsy mahatsara anareo le fanaovana an'ilay hoe herisetra iverenantsika kely ny mikasika ny vehivavy teo sady efa mamaraparana raha teo isika miteny ianao teo hoe ny vehivavy manana ny anjara toerany eo amin'ny firenena indrindra fa ny amin'ny hoe fandaminana fifampiresahana amin'izao vanim-potoana ataontsika hoe somary mikorotandrota eto amin'ny firenena izao ny filohan'ny antenimieram-pirenena vehivavy niezaka nijoro indrindra izy ny fahitanao an'izay hoe fasahiny ny joro izay ny akon'izay taty aoriana za zany aloha tena midera mihitsy hoe filohan'ny antenimieram-pirenena zany izay tao anatin'ny anina mpitondra izy zany izay tena sanijoro izy ary tsy natahotra izy na dia hoe renim-pianakaviana ary tena mankasitraka ny neny Kristina Razanamahasoa ataoko hoe neny mihitsy izy satria
tena hoe zava-dehibe zany mety tsy hafaly ny hafa zany a mety hoe io ndray fa mitady seza Kristina Razanamaso seza nge fananany inona moa ndredavany seza fa le fahasahiny zany a amin'ny mahavehivavy rem-pianakaviana azy reny zany no ohatra tokony ataontsika ho antsika vehivavy ary izy zany a tena hita mihitsy hoe olona mivavaka tsy nijery losanjony firenena zany izy a fa tena hoe na inky andra na inky dona dia ataoko ty na dia nahazo loza ary izy tamin'ireo mpiray atoko anazy dia nataony nijoro foana izy dia eto zany dia tena hoe mitoraka voninkazo zany engane mba hitohy ary izy tokony vehivavy maromaro a hijoro ohatra anazy fa tsy hoe izy rery fa tena hoe tokony mijoro ohatra manampy anazy zany a ireo vehivavy izay manana fahefana amin'izao afaka miteny afaka miditra amin'ny hoe raharaha-pirenena mba hampilamina tsy tsara very olona le hoe milamina tena zany dia davina amin'izao fa raha zao no izy raha hoe korotana etontsika tsy izy zavatra andeha amin'izay laoniny zany ny fahitanao azy nisy ny aino ihany nefa ve izay fanelanelana nataon'izay amin'ny hoe vehivavy sanjoro azy teo amin'ny fiainam-pirenena raha ny zava-misy amin'izao aloha ohatrany tsy nisy ny aino izy satria inona moa fa tsy natao ihany ve le fifidianana tapaka ny maro nisa mivorona angoniny tena nge hoe ajanona aloha le fifidianana amin'ilay seza fa alao aloha ifampiresaka nefany a tsisy mifampiresaka dia izay hoe an-daniny zany a ifampiresaka dia izay zany hoe vahaolana fa ny an-daniny zany a fampiasana ny foloany herisetra zany amin'ny foloalinda dia lasa tsy mikolla ozy izy le fitenenantsika azy le zavatra fa ny antsy mitady fampiresana ny antsy mire reto ny tena herinay reto nefa ny ange misy fetrany ihany zany hoe hery zany tsy hoe mandrakizay ianao hoe havita 12 volana andeha hiady amin'ny vahoaka eo foana tsy eny ary mamarana ny fiarana zatsika arifina satria moa fampitafatafy eto foana fa vehivavy ianao a nanao ny fangatahana fahazondalana iny ianareo na dia nolaviny teo anivon'ny préfecture aza nisy fotoam-pivavahana tamin'ity naneo an'izay hoe fiombonam-po zay a sy ny fanaterana ny voninkazo a fahatsiarovana sy tena hoe firaisana farany amin'ny mpanakantony ny Idonia vita izay hetsika izay inona ny afatra tianareo ampitaina ho an'ny vehivavy sy ho an'ny vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy ankehitriny ny zavatra tiako ampitaina zany amin'ny vahoaka malagasy sy ilay vehivavy namako dia mijoroa isika za tsy miteny andao hanonga-panjakana za tsy miteny andao hiady amin'ny ranony fa tena alao ambony alao ambany hoe inona ny zavatra misy iainantsika amin'izao fiainana izao mety ve izao fiainantsika izao za zany dia mbola miteny foana hoe tsisy ohatry ny fampiresahana izay ny resaka tany amin'ny préfet ny solo-tenanay dia ny resaka dia nanolososokevitra izy hoe ohatran'izao ataonareo izay tsy mety aminay izany zavatra izany kanefa izay tsy afaka hoe andehanao izay tsy afaka hiady amin'ny herim-pamoretana fa dia alohanay manaraka an'izay tenenina aloha satria ny anay hoe fanomezam-boninahitra ny Idonia no tena hetsika nataonay androany nanaiky izany izay teny dia nanao fotoam-pivavahana izay dia hanaritra ny voninkazo izay tanteraka ny zavatra ny teneninay na dia tsy amin'ny zavatra tena hoe nirianay ary satria tianay ho hitan'izao tontolo izao hoe hay tena betsaka ny vehivavy a miara-miompona amin'ny Idonia amin'ity anio ity ho hitany hoe kay miray izany malagasy izany tsy misy kay izany malagasy hoe rehefa avaria dia tsy tianay na avaria dia tianay fa tianay foana ny malagasy na iza misy azy dia eo zany nisy tomako ny saintsika hoe ho antsika vehivavy faraparan'ity hoe mijoroa itsika vehivavy fa itsika nireny a halavitra ity firenena ity misaotra ny Arifina Railsoa izay mpanao gazety no sady mpisehatra amin'ny lafiny politika ihany koa ny tena ny karanao teto moa zany dia fampahafantarana an'izay hoe fangatahana nataonareo tena anivon'ny préfecture izay a sy ny hetsika natao androany a fiombonana sy marika firaisam-pirenena mihitsy a fiombonana tamin'ny fianakavian'ny mpanakantony Idonia izay vehivavy ny tolona ho an'ny firenena ihany koa na izany ara dia nanara loatra isika ny resaka kely ihany mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny hoe vehivavy amin'ny ankapobeny ny mandray andraikitra misaotra anao tonga ny vahiny teto amin'ny fandaharana alo resahana dia misaotra anao koa misaotra manoa dia misaotra ny teknisianina rehetrarehetra izay nahavitantyany dia mbola mamerina ny fisaorana ho antsika izay nijery zay ny fandaharantsika tamin'izao alina izao apetraka sary ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka fa ety ampamaranana dia
averina ihany fa azontsika rano amin'ny pejy Facebook Record Madagascar ny fandaharana aleo resahana anao ny sehatra mipetraka foana fandaharana azontsika atao ny mamerina miaino azy azontsika atao ary amporisihana mihitsy ny fizarana an'izany azontsika atao ihany koa ny mametraka ny hevitritsika maolo-pirenena ny anatin'ny commentaire dia mametraka ny veloma mandrapitafa ao ny manaraka indray izay eto amin'ny fandaharana veloma tompoko.